Ny tafa tamin'ny mpanao gazety ary nilaza ny fahatsopanantenany taoarinany heritaona nitondrany Hery Rajaonarimampianina ny Prince Georges Kamamy. Ny Prince Georges Kamamy zay raha tsahivina amintsika mety hoe tsy de mahatadidy ianareo na ho an'izay mahatadidy ihany koa dia anisan'ny nandray anjara betsaka ary nijoro mandrakariva teo akaiky ny Hery Rajaonarimampianina tamin'izany fotoana izany amin'ny maha hoe taranaka-mpanjaka zany any amin'ny faritra tanindrana zany ny Prince Georges Kamamy dia azo lazaina hoe toteny amin'ny olona tany amin'ny faritra anindran-tany zany ary anisan'ny niady foamanaina hoe nanoana ny candidat larana fahatelo Hery Rajaonarimampianina tamin'izany fotoana izany. Saingy heritaona taty aoriana dia nivoaka tamin'ny fanginany lehilahy ary nilaza fa dia diso fanantenana tamin'izay fitondrana Hery Rajaonarimampianina izay ary nanao karazana fangatapamelana mihitsy moa zany na meakolopanga mba hotsika tamin'ny olona izay namporisihany sy notaria ny fidy any Hery Rajaonarimampianina satria diso zay safidy noraisina izay. Ampiatranotsika tao anatin'ny fandarana anao ny fitenenana ny Prince Georges Kamamy amin'ny tsy maraina ity iady hevitra zany manodidina an'izay ako ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony omaly tolakandro izay tetsy amin'ny hôtel restaurant Ibis tetsy Ankorondrano dia anana ny fomba fijeriny izany iresaka amintsika ihany koa ny antony mahatonga le fahatsopanantenana sy ny fanapahan-keviny zany ny voaka tamin'ny fanginany amin'izay ary resaka zany amin'ny Paibemaso mikasika an'izay olana ataontsika hoe hitany eo amin'ny fitantanana raha-mpanjakana ho an'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina izay. Miarabanao tonga eto amin'ny onjam-peo Free FM dia mankasitraka nanaiky ny fanasanay amin'izao maraina izao. Miarabanao madama Lalatina Rakotondrazafy ary mankasitraka koa ny Free FM misaotra ararotoko izao fotoana ionatsika zao koa iarabako ny mpien'ny radio Free FM sy ny malagasy rehetra zay haino azy en différé na ny gasy zay mihaino azy en direct koa en ligne any ampitan-dranomasina any miaraba azy tratry ny taona mirary fahombiazana sy mirary indrindraindrindra fandrosoana ho an'ny Madagasikara. Ohatrany hoe masika le teny izay nambaranao hoe diso fanantenana ary mangataka famelana amin'ny vahoaka mihitsy satria ohatrany hoe nitarika ny vahoaka tany amintsy izy nampandany any Hery Rajaonarimampianina fa dia inona loatra no manamarina n'izay fahatsopanantenana izay heritaona monja taty aoriana? Tsy anitsy anao madama Lalatina Rakotondrazafy fa hoe masika angamba hoe mahitsy zay fahitako azy satria asiko nuance kely le izy izay foana manko tsy anona zay prétention zay azafady am'le teny vahiny anitsy anao fa izay le fomba aty amintsika rehefa mahitsy ny olona de masika mihevitra ny tenako ahitsy ampanetrentena ny tenenako an'izany diso satria diso fanantenana satria matoa antsangana misy oronapeo sy oronatsara ngamba ny teny malakama tamin'ireny faradoboka reny matoa ny resaka teny amin'ny Villala franchise dia misy oronatsara any resy lahatra tamin'ny programan'olona programa ny tenako manokana moa tsy manana culte de personnalité tsy fantako na ato zany na défaut na fahadisoana de ozy aho hoe nisy programa nasa nisy finiavana ampandroso anatsarana firenena dia noeveriko tamin'izany fotoana zany fa ao anatin'ny candidat telo amin'ny telopolo dia ny programa ny nandresy lahatra kokoa ary assumeko zany choix zany tsisy any raitaona moa zay lasa raitaona lasa misy miteny hoe vao raitaona aza tsarana zay indrindra manko na mbola misy efataona tavela dia zao sady ve no dia efa hitsara madama raitaona sur 5 ans misy échelle de valeur azafady am'le teny 1 sur 5 fa tsy 1 sur 100 raha ohatra 1 centième c'est kely 1 sur 5 BDB zay ny fomba fijeriko azy ozy aho hoe raha jerena ny zavatra nandritra ny raitaona azafady ny fahitako azy ny commentaire sy ny anina zay fakafakana dia mamela anao guerre de palais tsisy zavatra afa-tsy hoe palais izy any namanitsy izy any namanitsy izy any namanitsy samy manodidina ny filoha zay any angele izy dia hoy iaho hoe menatra misy koa nge madama Lalatina Rakotondrazafy eny hoe zandry anabavy zoky miteny hoe
sahira zay zoko be maty zay zoko be tena etoko moa be deabe ndre namako eto ampovoatany be deabe mihitsy ary teto anianitra ty zay mity aizy izy ty za miteny zao nge madame Lalatirak'Odrazafy tompona andraikitra satria nanoana tsy afaka hiala am'izao azonao tenenina nge ianao nitarika ny olona tao hoe ianao nifidy azy ka mba sady nandresy lahatra ny olona mpifidy azy angatany amboalohany de tsy mba afaka namakafaka zay foana manko le ho an'ny olona miteny zany hoe disy fanantenana nanao adysoana ihany nampanoana na nampifidy any Rajonary Mampiana ko angatany amboalohany tsy mba afaka namakafaka olona capable ve sa tsy capable hitondra ka hono madame Oltina Réaly marina izafady faut pas français azafady indrindra miala tsiny madame Lalatirak'Odrazafy ozy aho hoe tany am-boalohany ozy nareo hoe tsy afaka nandinika melo ve sao de hoe tsy ety ty na ety ty zay vao nampifidina nampandanina nanoany teneniko teo hoe resy lahatra mety hoe angamba tsy nanana zay capacité-n'olona hafa zay hoe tany am-boalohany resy lahatra tany am-boalohany so de par naïveté ihany koa le olona nitondra ohatra zay manko ny akabeazan'ny olona ohatranay zao ohatra nahita hoe tena nahay be izy teo nitantana ministère-ny vola mba nampiseho fahaizana ihany compétence ihany avy eo tsy mitovoka le mitantana ministère-ny vola sy mitantana firenena ny ana resy lahatra am'le programme ny ana programme mihitsy nivakivakiky le programme zako moa tsy mandaingy aminao mahay miresaka be aloha filoha tena olona mahay miresaka izy mahay mandresy lahatra tsy afaka ao alaitsika raha ohatra koa za teny aminareo tsy mahay miresaka izy de mandaingy hainy zay zavatra zay fa rehefa nijereko zany ny application zao hoe jereko miresaka manao ohatra ny olona rehetra manao olona rehetra nge Lalatirak'Odrazafy betsaka nge ny olona marina mieritreritra ohatran'izany zavatra teneniko zany fa le manao mea-culpa mana ariky teneniko zay teneninareo fa zao ve misy koa be deabe ny olona fa hoe za ndray tsy hiteny hoe tsy asa na inona moa tsy asahina hiteny hoe diso aho hoe za tsy mba ohatran'izay zany efa misy zavatra ataoko diso de ozy aho hoe mialatsiny aminareo aho zalahy mialatsiny aminareo zanabavy diso aho tsy io ny fanantenako azy tsy zavatra ohatran'izao izy ve tsy mba afaka nomena chance ihany satria raha naheno azy zao tamin'ny 28 décembre nanao kabary de hoy izy tamin'izay fotoan'izay hoe tena nanokanany aniny volana maro nitondrany tamin'ny voalohany iny aloha de mba nandaminana ny fifandraisana tamin'ny fisehatra raisam-pirenena fifandraisantsika satria isoletsika sahirantsika tamin'ny reny transition reny de mba niasa mafy izy zany namerina ny fifandraisantsika amin'ny sehatra raisam-pirenena zao ozy izy voaverina ny fifandraisantsika amin'ny sehatra raisam-pirenena de zay izy zany vao mba hiatrika ny fiainany vahoaka am'izay nareo sao de ohatrany impatient loatra tsy afaka miandra loatra tsy mba afaka nomena chance ve zao ok are zao izy zany vao tena mba hanomboka de mba eo izy zany manomboka tsara ena fa ny eo alolo ny tsara anazy de hoe lamina ve fifandraisantsika amin'ny any ivelany sisy araky ny nambarany misy point kely tiako tsy piana am'le hoe isolé eny diplomatie mo zavatra je suis pas diplomate de formation tsy mpanao an'izany fa mba hoe ohatran'olona rehetra curieux ka tsika zao ve isolé sa tsy isolé zay mifanoroka ve fandray tanana zay ve no atao hoe isolement na ino zay ve no atao hoe fandrosoana rayonnementsika ny rayonnementsika madame Lalatirak'Odrazafy rayonnement ny Madagasikara eo misehatra raisam-pirenena eo misehatra raisam-pirenena mo ve misy avancé zay aloha hoe ny anahy zany question nefa mifolo efa niasa mafy ny fiasana voyage be da be tany ivelany eny zany nge fe tena ikeko mihitsy zavatra teneninao zay fa ozy aho hoe mo ve zay zavatra zay mihitsy manko ny natonga hitsangana hitsikera ary nisy zavatra nome komaly hoe atsy ho mangataka anareo tsy zany za nge mba misolo tena hoe miresaka mangataka isy mahafantatra an'izany fanaovana diplomatie zany tsy ny tenako zany isy olona anatraikefa am'izany resaka énergie zany fa ny fomba fanaovako politika de dans la légalité sy amin'ny fitsipica démocratique rehefa mitsangana statut-na cercle de réflexion de anome raha ohatra moa mbola menareo voninahitra hoe asainareo ty hitondra vahaolana en détail fa asiko entre guillemets ozy ny fiteny la mode ankehitriny le hoe est-ce qu'on est isolé voyez diplomatiquement oui misy inona fampandrosoana hatram'izay inona le zay nge mila eny tsy discours manjavozavo andreo technician da tompona andraikitra ameo point ameo indicateur
ameo indicateur reseo lahatra zay ke tsy hitsangana fotsiny am'izao hoe fa rehefa manontanyolona ianao zavatra rona mitenako azy madame Lalatina Rakotondrazafy hoe tsy milamitsaina ny malagasy sahiran-tsaina izy ka sao tsika dia manatena miracle kosako miracle eny natao avo angamba raha ohatra miteny hoe io nge arakaraky ny zavatra promete arakaraky ny zavatra ampanantenainao ihany arakaraky ny raisiko ohatra zao tsy haiko na ny anticiper ny question anao fa raisiko ohatra zao hoe ataoko ny délestage ao anatin'ny 3 mois na 6 mois madame Lalatina heritona zay madame Lalatina rehefa nanontany ny olona hoe mba mahafantatra n'io an'io satria za tsy araky ny teniko aminareo teo hoe nanontany ozy izy hoe monsieur Kamamy raha ohatra ozy izy ny capacité ny jirama ifournira hoe anome énergie ohatran'izao si ny demande en énergie eto Madagasikara nandritra ny 10 taona zay zavatra roa zay fotsiny satria resaka bon sens no nazavainy amiko satria za tsy technicien amina jirama ozy izy hoe rainao ozy manana capacité d'énergie hoe ohatra 10 ataoko échelle de 10 il y a une demande à 10 misy zato zany ny zavatra tadiavina 10 ny eny ampelantananao mila fenona 10 zany tsy fatako na ka ny famenonana io nge madame Lalatina tsy afaka tonga dia teneninao hoe vitako 3 mois io vitako 6 mois io invité vonareo asainareo aty le zany raha ohatra ka démontrenao ny contraire miteny aminao indray zay le tsy haiko le naivité moa teneninao teo eny finalement madame Lalatina 10 fa ozy hoe na hosoloanao inefatra indimy ny ministre de l'énergie mba tia en 3 mois tsy ho foana délestage io satria le politique énergétique mihitsy tsy mipetraka mazava les problèmes de fond zany tsy voavaha problème de fond io tsy resaka hoe an'olo inona moa ministre na directeur général Andriramana eny mety hoe tsara fa à quel intérêt raha ohatra firenena jerena tsy zay le vaolana mety misy fahatsarana aminy fa zay moa tsy fantako zay paramètre hafa zay za olo-pirenena responsable tompon'andraikitra resaka firenena ro ny resako eto problème palais sy ny colisy chacun sa façon de faire la politique mialatsina amin'ny kanefa ny tiametraka fantanina ihany hoe raha zany ndray zany zao mipetraka eo amin'ny toeran'ny fitondram-panjakana dia ozy hoe sao de tsy nahazo toerana ary ny prince Georges Kamamy dia mahay mitabataba amin'izao fotoana izao fa raha nahazo toerana atao anatin'ny fitondrana ve tao anatin'ny herintaona dia fahiteny hoe tsy mahomby le fitondrana io moa zany zay fanontaniana zay somary miverimberina fa zay fomba tary amin'ny conférence de presse omaly dia ozy hoe misy horonan-tsary any misy horonan-peo any amin'ny mpanao gazety tsy fantako moa couvrir à 4% zany ny conférence de presse qu'il y a un an jour pour jour dia nipetraka zay fanontaniana zay monsieur Kamamy Georges ianao ve io manao propagande io efa nitenen'ny Eridral Mampianina hoe omena ministre raha lany eo izy ianao ve zay nge le fanontaniana avy any aminareo ka le valiny tamin'izay ihany no valiko madame Lalatina satria ao anatin'ny cohérence zay ke teneniko hoe ny zavatra teneniko tany ihany teneniko zao dia ozy hoe tsisy zavatra nampanantenany Andriamatoa Eridral Mampianina ny folo ankehitriny ny tenako tsy nisy fa kosa rehefa manao politika ny tena manao an'olona ka raha misy andraikitra sahaza ho omena dia raisiko tsy midiky zay hoe miandro mpitorana zao fa mba manontany anao madame Lalatina angamba tsy ao anatiny ihany fa ao ame conscience ozy vazaha hoe tsara ve nidirako amin'le gouvernement zao hoay manokana sa ratsy za dia miteny eto au contraire aza isaorako tsy haiko hoe izy no isaorako na niavo na ninona tsy niditra amin'io équipe ny gouvernement soa tsy tafiditra tsy tafiditra tao tena isaorako marina satria nahoana nefa mety raha tafiditra tao ianao mety hafa ny fandehany zay manko marina conditionnel moa ny raha moa fa ny anahy moa zany le feny commenteko hoe raha zao zany dia o zay raha niditra tao anao Georges
ka ho famaliko an'le teny teo hoe so de tsy nahazo torana ka misy zavatra koa zany hoetiko am'le maha individu atsika ozy aho hoe zao madama Lalatine rehefa anao mitondra zavatra raha za manao soa madame Lalatine ka ianao zany mitondra zavatra ianao ka quelque soit zany zavatra ataonao tranquille ny ame conscience ko masamy teny aminao hoe toa tam'ireny fanaovana propagande reny j'ai apporté j'ai contribué tsy naka zavatra j'ai contribué na ny personako na ny énergieko na ny sisa sy ny sisa nitondra fa tsy niandro omena ka tsy am'izay ny fanaovako politika mialatsiny fa ty fanontanianao apetrako manaraky ty ialako tsy nomelo aminao aza raisina mety hoe vexant le izy hoe matohina le izy fa marina mino fa maro ny olona mieritreritra nyty zavatra teniko ty fa le itenenana anazy mivantana zany sahirana fa asumeko le fanontaniako apetrako aminao ty fanontaniany ty enao manko akoatrany hoe zany hoe prince sakalava zay ohatrany hoe manana anjara toerana zany eo am'izay hoe mataranaka ampanjaka izay dia avany anindra tany ihany koa ianao tsy manana impression ve hoe ny tena nanatsonanao tam'izany fotoana zany ange mialatsiny tena mivantana c'était pour faire joli hoe mba misy côté mitsangana eo anilany eo olo avany anindra tany mitsangana de mba manome endrika tsara zany hoe tsy tena mirina daholo na tsy tena fa mba misy olona anankiray avany anindra tany de mba manome image hafa zany ka zao ohatrany hoe niexploitena tam'izay fotsiny ny imagenao pour faire joli j'assume tiako aloha raha ataon'olona hoe tsara manao politique ange jeunesse pour faire joli dans le sens pas physique du terme mais oui pour faire joli oui mba misy maro loko mba misy tanindra tany mba misy merina sy ny sisa eo am'le équipe io moa zany tout est relatif zay zany fijerin'olona azy libre tsika amin'ny choix-tsika rehetra fa ozy aho hoe matoza madame Lalatine Rakototra Zafy tonga eto amin'ny plateau-nao tsy tiako mijeter fleur hoe amendry fendro anareo satria nareo ny anina fa ty anisan'ny fierté tsika ty tsisy ana opération séduction politique andresako aminao zao tena fier aiko ny parcours-nao tsy ideranao aleo hoe nipetraka any satria raha-pirenena andresantsika ozy ianao hoe matoa koa matoa natao teo akavanany ny foloa ankehitriny be de be nge ny prince eto hoe be de be nge ny taranaky niza tsy za rery misy ny mahaizy ana madame Lalatine Rakototra Zafy manana ny capacité koa ampanetretena ny tenenako zany manana ny compétence koa akako responsabilité fantatry nyreo tompon'andraikitra zay niara-ny asa tamiko akaiky fantany ary vonina zaho olona démocrate vonina anao débat niza vonina anao débat démocratique naninina ny thème malefa vonina izay zavatra zay marina ny teninao politika inge io politika no atao raha ohatra n'izay ny intérêt zareo raha ohatra hoa zay ny fomba fijeriny azy za koa nanana ny fomba fijeriko misy zavatra ny azo koa nge misy zavatra ny azoko zay foana le za moa zany eny tanindra na eny zay moa ny hélas ozy misy zay c'est une réalité na eketsika na tsikatsika nanaovako le hélas zany nampiseto kely ana j'ai 50 ans de ozy aho hoe tam'za mbola 18 et 20 ans tsy de ohatran'izany loatra izy hoe hélas ohatran'ny malahelo kely aho hoe raha ohatra moa défini am'izay le fanaovana politika ohatran'ny malahelo aho mamelana anao zay manko le tsy fiteneto hoe disy fanantenana izy malahelo izy c'est normal pour un humain aza mandainitsika le miavancé rehefa aveo le capacité zany avancé vany disy fanantenana am'le zavatra hoe tsy ny choix nataoko disy fanantenana nitarik'olona surtout choix ataoko aza tsy maninina assumeko zany teneniko foana ny zanako fais ce que vous voulez quand vous cassez votre gueule c'est votre problème atao voany fa rehefa vaky tant pis za personnel le olona fa mavesatra aloha satria nitarika olona de reny olo reny nge mitarainy ny tena nge madame Lalatine Rakototra Zafy na ny petite personne ko zany raha mba ny fiainako manokana ny jereko tsy de ambony ohatrany anina fa tsy de ambany ko mitovy amin'olona rehetra
mba misy ny azoko atao hoe anina fa ozy aho hoe ny feon'ny feritreretako mahatonga anahy tsy maintsy hiteny aho fa dia inona loatra ny tena nana zay indrindra manko misy fitenenana zay hoe raha tsy tena teo diso fanantenana hony a dia tsy dia manakaiky loatra olona anankiray zany plus on est proche d'une personne et plus on est déçu rehefa avy eo ka za zany tia ametraka fanontaniana mifanohananao azy rehefa nahita amin'ny programmany a be tiazonatao ihany fa dia inona loatra nanamarina hoe tsy maintsy nanao engagement mihitsy nanao déclaration nitarika olona nanao propagande nanoana azy sy ny sisa dia vo mainka ame mafy le fahatsompanantenana araka ny teninao teo hoe le mitarika olona mbola mavesatra kokoa noho ny hoe safitanao manokana eny dia anohana n'ity olona ty a za manko manana caractère hoe rehefa miditra ao anatina engagé zany oui rehefa miditra ao anatin'ny groupe zay nge teneniko teo hoe tsika mo tsy de eny e teneniko hoe je m'ambitionne à être responsable dia ozy aho hoe ny zavatra mba intime kosa mamelana anao tsy tatarako eto hoe fa raha mba misy équipe zany anankifolo dia mandray izay initiative zay foana mandray initiative hoe zao tia ny zavatra ataoko andray tia ny contributionko normal ao anatin'ny équipe j'ai regardé nijereko ny profilako inona ny zavatra mety apportevako za tsy manana milliard ho amena apport koa nge zany amin'ny politique on est dans la politique azo teneny zany sasany mitondra moyen financier moi je contribue ny personne ko no alefako madame Oltina hoe manana crédibilité personnelle là zay mba fiteniko hoe manana capacité hitarika olona hiteny aman'olona iny zany ny contribution netiko tao fa tsy hoe manakaiky fa tena hoe tena tiako be de ao anatin'ny ekipa rafitra zany fa misy hoe miditra ao anaty ekipa satria azo zavatra za aloha tsy zay natao raha ohatra kosa aloha miasa ianao raha ohatra miasa ianao ka misy vokatra eo ka raha maka amin'ny ampana vokatra ave enatra zany ohatran'izay daholo nge ny ataontsika madame Lalatina Rakotodrazafa ny fomaraina miasa eto mahazo karama ianao ahoana ny fahitanao any hoe fanesorana ny prime ministre lehibe ny gouvernement sao dia mba hahavan'ny olana ihany zay ny anahy aloha dia tonga dia nieta tonga dia zay nieta ozy ianao nasoriny madame Lalatina teny ambavako le zavatra teny nieta ozy satria zao nge zay indray le zavatra niteneniko teo tsy resaka fanolona olona re c'est pas une question zay le qualifieko teo guerre de palais any foana tsika manamarina ny teninao fa mbola guerre de palais ihany zao raha hita amin'ny gazety le resaka fanalana ny prime ministre non zao are ohatran' za sainao indray ty no andeha ametraka fanontaniana aminao fa ozy aho hoe move afaka miteny madame Lalatina hosolono io prime ministre io dia isy fahatoniana ara-politika izay andrandrany filoha-kehitriny hoe fahatoniana isy ve dans 3 mois raha hosolono io prime ministre io hitondra an'izay ve sa hitondra koa ka tsy solona indray ary ve izy ka tsy solona indray ary ve hoa izy nefa ny raha ianao ihany miteny fo anatin'ny herintaona tsy zava-bitatsika mihitsy ozy aho hoe le fanolono la court terme anao nge teny hoe fanolona zao hoe ny anahy mijoue am'le temporel misy problème hafa zao am'izao tsika miteny zao aza atao diversion le izy misy fona problème hafa zao misy ny problème délestage misy problème d'insécurité misy problème hoe misy olona tsy fantako fa mpanjify izy satria na ianao nananao conférence de presse hoe mety hiakatra 700 ariary ny vidin'ny transport za moa tsy aleoko tsy valapatra amin'ny rehefa maîtriseko tsara izy resako aminao mora nge le mametry fendreto hoe fa ozy aho hoe misy problème hafa misy problème hafa ny androany dans les 24 heures dans les 48 heures tsy fakanany kolo teo no vaolana mike zay mike fa tsy hoe vaolana fa raha ohatra hoe fa s'avérer zavatra dans un mois dans une semaine et tout fa ny androany dia zay kolo ozy aho hoe mbola le guerre de palais ihany tokoa guerre de palais zay ihany nge zao hoe marina guerre de palais avec tout l'estime que j'ai pour le média malgache azafady amin'ny fanajako an'zareo fa mamaky a 50 60 70% ianina hony ianina ary fantatry madame Lalatina tsara misy koa le hoe non dit misy hoe ianina sy ianina hony mitambatra contre ny équipe ny ianina sy ny ianina azadiny madame Lalatina Rakotondrazafy fa anisan'ireo
niinvité nos membres fa tsy membre fondateur ny HVM France tamin'izany hoe tonga avy ianao aty aminay tena naiky ianao nanaiky inona moa zany e satria sarotra le misavoka tsy ao anatin'ny liste nianana zareo fa sahala amin'ny hoe sympathisant tsy ao anaty liste de tsy mampaninona moa rehefa teneniny hoe reny HVM sarotra amiko ngele izy hoa sarotra amiko zay ozy c'est pas une question de personne tsy abibina hoe animosité hoe tsy tiako ianona tsiko misy zavatra tsy mety amin'ny fitantanana firenena misy problème de fond tsara hoe rupture avec le passé tsy haiko inona za moa tsy teny zany fahaza atao hoe rupture avec le passé de hoe ny personne namanao taloha rinao tsy maninona zo fa le pratique ary ahoana nena hoe rupture avec la pratique angamba du passé za mako tsy tiako le manambomboatra fiteny hoe maninona ary le ny pratique zay nena no hitako hoe azafady fa ohatra niakatra kely le feo fa mba ahafantarako tsara hoe guerre du palais non ozy nareo teo non inona ny commenté-tsika zao non maninona atsika tsy mba micommenté hoe tsy haiko nisy développement ohatran'izao tsy haiko nisy ohatran'izao zao ny zavabita ary nga ianao talohany hoe tonga amina efa étape anankiray ambony manko le hoe mitafampanao gazety de miresaka hoe fahatsompanantenana ny pabemasy talohan'izay ve tsy mba afaka ny teniny filohan'ny république ary nanohana anazy mba miditra en contact taminy teny hoe misy ohatran'izao monsieur le président sao de mba misy ohatran'izao tokony ahitsy aloha milohan'ny atongavana amina hoe conférence de presse en public hoe tena diso fanantenana kita hoe mandeha manao miako ny pa ohatra nataonao mihitsy sa tsisy contact mihitsy tsisy contact satria sarotra sarotra misy miteny manko asa ianao afaka manamafy an'izay misy miteny manko hoe sarotra mahazo ny président satria izolen'le miara-miasa amindreo tsy fantatro aloha fa averiko ihany le teny teo ny tenako manokany mety ialako tsiny amin'ireo olona zay mahita na hoe misy moa sasany azo mena tsiny izy sasany mahita hoe tena mafy be anao sasa tena hoe tsy any amin'le mafy na tsy mafy zay manko fa hoy za hoe niantso azy niantso azy taroby zay ndray ngamba ataon'olona hoe io fa ho an'olona sasany mamenatra zany everiko hoe légitime niantsoko azy satria hoa namana ara-politique tsy namana intime on est dans la politique on n'est pas dans l'intimité zavatra roa saraka za zavatra zany niantso azy na apren'ireny gouvernemente reny niantso azy iresadresaka aminy voarainy protocole le ho valiny ianao azoko tenenina amin'reto azonareo publiena j'ai appelé 18 fois de tsy nahazo valy mihitsy tsy nahazo misy maty tsika ty zay zero anao defa mezanao hoe ty rangaty niantso 18 fois fa inona moa zay zange afaka mba ampiakarako kely ny anako de niteny aminao niantso azy indray tsy nahazo dikany hoe finiavana zany hoe de ozy hoe ohatran'izay zany izy io ve tsy à la décharge du président ozy zany ohatrany hoe mba miaro azy mety hoe niezaka ihany nge mety hoe tsy tena nanana an'izay teo anelanelana président azy talohany tamin'izy candidat sy lasa président zany mety tsy nanana eritreritra ratsy izy fa indraindray koa nge voafehan'le manodidina indraindray manana maîtrise même izy loatra amin'le manodidina azy de lasa tsy tafaly izy zany hoe sao de mba tokony lasa victime azy izy ao anatin'le situation fa tsy responsable zany mety ho mariny zany madame Lalatina Rakototra Zafy nisy fanontaniana kely teo mihinam-bary moa misy latsaka zay vao mandeha ny feony zay vao anina ny tadidiko zany rehefa ny fianakaviako moa mbola any an-dafy za efa mipetraka eto fa misy an mamonjy fety any de any de efatra volana 4 mois taorinan'ireny fanaganana gouvernemente reny zany fa mandeha tsara zany fa mipetraka daholo ny STVA rehetra de niverina tany an-dafy de nitsenainy namako HVM France tany de bon ohatran'ny pratika politika rehetra sasany mo nitomany tsy hoe ranomasy hoe zay nanateranao sasany mo ohatran'izao de zay vao tadidiko izy nareo teo hoe naninona moa raha hoe nanampy azy amla de zao niteneniko am'zareo kosa zao niteneniko aminy ny fahitako io nge constat tsy azo teny le hoe zao ny zavatra any ny fahitako ny zavamisy
satria tena nanana finiavana zareo teny hoe Georges tsy maintsy ampiny président Georges hoentiny izy aza kivy ianao dia ohatsy za tsy kivy a fa zao raha ohatra nareo te hanampiny président raha ohatra nareo te hanatanteraka raha ohatra franchise fa tsy hoe raha ohatra teo ministre te hanatanteraka an'izay zavatra rehetra mitenenina dia ozy aho hoe mila miaona amin'ny président direct isika tsy mandalo amin'izaniza ka angamba mamaly ny fanontanianao teo hoe tsy resaka olona ty tsy resaka hoe tiako ihany na tsy tiako fa ao raha misy raha magnodidina azy eo misy mandefa message eto voaray mandritra ny anao miteny hoe namanao izy io zany olona mandefa message io dia niteny efa mipréveniavana io anao efa volana maro efa nitenenina zany fa tsy nety dia zao manjary lasa zao vao tonga saina hoe nanao fahadisoany ka zay le teneniko teo itenekeko zay zavatra fanta constat marina nge zany zao kosa aloha amin'ny zavatra ozy aho teo hoe na tamin'ireny ene zay nge teneniko hoe indraindray moa rehefa manao anina ekeko le olona fa rehefa manao analyse na anina mila misy historique kely rehefa nisy fanontaniana veriko tany amin'ny conférence de presse tany Ivandry dia nisy hoe iza ny ambadika zao Zafelbert sa iza dia ozy aho tamin'izareo tamin'izay mazava nge nyresaka Zafelbert tsy niteny anara mihitsy nareo fa hiteny azy dia ozy aho hoe Zafelbert dia fa mazava ny anazy tsy pour ny élection iny mitazominy zay nefa ianao tao an-tranona anao déclaration de soutien za en tant que citoyen oa dia ozy aho hoe andratra aloha fa sao dia maliko an'le rangaha nandefa any na manko nandefa any dia ozy aho hoe zao fotsiny le élection zany araky ny tsy haiko moa na légalité na ino na communauté internationale latsiditra amin'ny thème tiamina efa atao za olo-pirenena tompon'andraikitra misy élection atao ahoana moa tsy participer comme élection les non anina koa nge les non mouvement koa ne ozy ny fiteny sasa c'est la mort quand vous bougez pas quand vous parlez pas zay nitenena comme le akizy omaly hoe mitenena io le mitarika zavatra hoe konikoninatsy na ny ary mitenena mitsikera ary kosa mitondra vahaolana betsaka ny pitsikera kosa aloha eto amintsika fa vahaolana iverenako le efa nitenenina kahona zay aloha tsy fombako na ny caractèrako zany nisy olona koa nge niteny amiko hoe nisy olona alohan za tonga ty avelao any io misy olona nge manao an'izany misy olona hoe avelao any io hoe resaka politique eo tomi na fianakaviana ianao zany tany andafy no teto mihitsy anohana amin'ny président Rajaonary Mampianina no teto anohana amin'ny président ny olona raha te hialy eto ny olona zaho te hialy eto tena miverina indray le hoe no teto anao anohana président Rajaonary Mampianina no teto aho satria manana finiavana ampandrosan'ny Madagasikara dia rehefa ampandrosan'ny Madagasikara dia tsy maintsy manao choix entre 33 candidats zay hitako hoe manana programme ampandrosoana ny Madagasikara dia ny filoha ankehitriny no hitako aho nandresy lahatra anahy tamin'izay zavatra zay ka raha ohatra kosa ve ianao hoe zao nge raha olombelona ianao manana conviction dia misy olona anankiray mibitsibitsika aminao hoe azo atao io ataoko hoe zanakitsika ohatra raisiko fotsiny exemple ny hoe papa anao informatique dia tonga dia misy namany fotsiny bitsibitsika azy hoe aza manao informatique ianao fa aleo manao droit satria ny namany any ampianarana za moa dia mba fampianariko ny zanako hoe rehefa misy zavatra ao an-tsainareo va au bout de ton ambition va au bout tsy fe tsy dia zay ny logique anao il fallait aller au bout de oui ary tsy ino a resy lahatra à un moment donné an'izay programme zay na inona zay nge na tonga na hoe amin'ny resaka temporel resy lahatra raha ohatra kosa le vérité tsy hiditra amin'ny resaka hoe sao dia hoe philosophika ninina raha ohatra nge ny vérité nge zavatra zao ny andriamato ny prince Georges Kamam ny tena tsiny ny olona nanohana ny Rajaonary Mampianina ozy ny olona zany rehefa mandinika an'io io tsy ny programme ihany ny tokony jerena fa ny erreuran'ny olona nanohana sy nampandany azy zany dia tsy mba nijery hoe iza koa ny entourageny satria c'est l'entourage aussi qui fait l'homme par exemple c'est derrière un grand homme il y a une femme il y a une grande femme comme on dit zany hoe nisy entourage tokony jerena zany zay tsy natao zay dia rehefa tena teo ambony
misehatra ny lalao am'izay le olona zay vao nahita hoe ty olo ty tena misy influence ratsy aminy ty olo zay le erreur zay zavatra zay ny constat marina maro le zavatra constat mateneninao teo tsy zany hoe nanamiratra toy ina azy amin'ny programmany rehefa olona tsy ao zany miara-miasa aminy tsisy fanantenany les constats marina izy anke mbola teneniko hoe guerre du palais madame Lalatina Rakotodrazafa eny mahafantatra an'izany mihoatra anazy satria asanareo zany hoe izany contre niza groupen'izao contre an'izao vehivavy roatsy miady amin'ny lehilahy roatsy fantatry ny olona zany na eny anosy be so de hoe kamamy genre vatany filoha manana tanana betsaka ao anatin'ny raharaha mandeha zany resaky zany misaotra aminao tsy tsika roa eto zany tsy madame Lalatina Rakotodrazafa tsy monsieur Georges Kamamy no vao mamoaka an'izany satria tsika moa misy micro de misy écho fa zay ny zavatra zany na mandeha ny Analakely nareo manontany olona fantatry ny olona zany fantatry ny olona zany fa ozy aho hoe le hoe tsy haiko moa na constat na jugement teo hoe amin'ny maha olombelona atsika zay za ndray ekeko hoe naïf pas naïf naïveté moa ho hitanareo miandalana eny any hoe tena naïf verangahy na tsy naïfy za tsy mba tsy de sensible susceptible am'izay fa ozy aho hoe ny entourage moa manjary minimiser ny firesantsika sy madame Lalatina Rakotodrazafa aleko tsy resana fa le olona koa nge la resana manjary misy valeur izy aleo misy olona micommente azy marina avelao i commenter ao za tsy ao ary nisy olona miteny amiko hoe namana journaliste angamba hoe satria anao tsy nazo torana de ozy aho matsy aminy aiza ny tianao za zao manatrika anao miresaka aminao ohatran'izao ve sa tao anatin'ny gouvernement teo marina mba tsara ao mety hoe zay fotsiny le zavatra saika antany anao ako mikasika ny hoe mba mety azo ametraha-panantenana ihany kosa ve ny fionany eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ireo ex chef filoham-pirenena sy filoham-panjakana teo aloha itoram-pitsy moa le izy araka ny fantatra na de ohatrany tsy de misy resaka firy aza aloha hatreto fa de hoe 13 janvier zay ny daty nomena so de mba ampiova zavatra kosa mba misy fanantenana azo apetraka ihany le ao anatin'le fampiavana am-pirenena zay zao de alohan'ny maliko zay zao de tena le transition mahafinaritra mihitsy transition de question anao azafady ary koa de fa milaza le zavatra nyteneninao teo ahoana ny bilan mety tsy anao moa fa ahoana lany légitime zay moa nyteneniny président élu président Anna légitime zany zao hoe raha ohatra koa olo ao anatin'ny nisy fifidianana fifidianana inona zavatra marina zany maikeko zany un an après anao avoreny vato anao réconciliation nationale un an après zay nge de fa minanareo miteny hoe inona bilan mandroso ve tsika sa tsy mandroso hoe mety tsy anao vatana fa ireo conseil namanareo tarianareo hoe ahoana fahitanao ny bilan ozy bilan ahoana miverina anao réconciliation donc fiheverako azy zao mbola eo point zéro tsika point zéro tsika fa heritona lasa heritona lasa hoe mbola heritona ihany de ozy ahoana ny fiheverako ny rapitso za moa zany teneniko mba hite averimberiko eny any le hoe fitsipika démocratique hoe afaka miteny aho fa ao anatin'izay l'égalité démocratique na ny anina de ozy aho hoe misy processus efa nandeha zany misy processus misy efa misy zavatra mizotry io zay efa natomboky n'izy dimy mirahalahy mianaka de zao zany rapitso ny deuxième ronde raha ohatra ka qualifieko ohatran'izay le izy deuxième ronde andeha hoe amakafaka zany noraisiko zany noraisiko hoe angamba de abstenir en commentaire méconnu zany ho fanajako an'izy dimy rahalahy mianaka hoe misy processus any misy ny FFKM hoe fa raha ohatra anareo ndray hoe vita io misy zavatra mivoaka io ka mbola hitanareo ny intérêt invitenana hoe amakafakany io vonina satria ohatrany hitako hoe fa tsy opportun ntsony tenenako azy zao hoe fa raha misy angamba tsy haiko na mifandray am'izay iny zany tsikera-mbana fa ty ndray le vaolona tiako tenenina hoe mba tsikera raha misy iza zao olotsotra citoyen malgache Kamamy Georges tsy ministre tsy député tsy inona fa de olotsotra ny invitenao olotsotra raha mba misy angamba zavatra ampanetrete atolotroko adimy rahalahy mianaka de oly hoe misy zavatra mba himatematesako zay ty éthique de la responsabilité politique
tsy fatako na tokony hiditra amin'io thème io ao amin'ny réconciliation fa mba zay ngamba ny occasion ifankahitana izy dimy rahalahy mianaka dia mba hanisy etika ny atao hoe responsabilité politique eto Madagasikara zay mba zavatra mba hoe matematisako défiko zay hoe rehefa mitsakana ny cercle de réflexion zay inviteko ny olona rehetra na tompona ndraikitra anao ino cercle de réflexion io mitondra vahaolana itsikera aloha hoe sady ho balizy koa balizy fa tsy hoe tondra vahaolana itsikera anaramaso ary ozy aho inona ny ampiavaka azy amin'ny cercle de réflexion manko zany inona ny ampiavaka azy amin'izay fanisy rehetra eo inona ny ampiavaka azy déjà moa hoe raha ohatra ka hijery an'izay tsika dia hoe tsy hanao zavatra maninona zany ho anangatrano efa be ny trano eto Antananarivo ohatra hoa hoe tsy mitovy ilay zavatra fa ny fisian'izy rehetra reo ny singularité na ny ampiavaka azy hoa ny everiko fotsiny dia hoe voalohany aloha voalohany araky ny teniko zay be ny mpitsikera vitsy mitondra vahaolana vitsy koa mandray andraikitra faharoa nena ho accentué kokoa ho tsindriko kokoa amin'le hoe misokatra ho an'ny rehetra fa tsy tia hoe fanaovana politika tsy fatako na mety le terme intellectualisme ty foana misokatra ho an'ny rehetra omaly a dia efa teny andavamamba ny resaka tamin'ny mpanao rugby namako izy fa tsy so dia ao indray hoe resaka hoe raha misy zay tonton moa satria misy avako mipetrapetraka any ampefo hoe zay raha tonton mba tena ohatran'izay mba financier kely amina zafady fa amin'ny fanajako an'zareo dia tsy any dia hoy za hoe tsy manana zany a fa hoe mba anaovana rafraîchissement dia hoy za hoe ren'olo reny ange ny lalatina ny tena acteur politique fa tsy tsika sinao zao reny tena acteur politique reny mpanjify reny nefa reny foana koa ny mivofitaka reny ka zay reny no etiko amin'ny cercle de réflexion koe hoe oranga inona ny problème anao am'ty resaka hoe marchand ambulant am'ty resaka hoe varotra amoron-dalana mivarotra foana eny amoron-dalana inona kay ny tena tianareo atao miteneny ianao iezaka nome feo an'ireny olo reny fantako fa zavatra tena sarotro zany fa iezaka ohatraohatran'izay zany fahitako azy isokatra ny varavarana dia andinika zahay dia anome vahaolana zahay dia ho publievanay dia omenay anareo média dia omenay ny mpitondra fanjakana handray moa izy so tsy handray izy so misy zavatra tsy mety zay kosa aloha zay le teneniko dia hiverina indray zay hiteny hoe tsy antsontsika zao zay le fa zay moa mbola tsy légal le aloha hivoaka avy any faritany le izy zay vao satria aloha manao zavatra ao anatin'ny légalité any satria mifaussé zavatra be deaibe raha ohatra ianao zao mahita ny filohan'ny république zao inona ny mety ho teneninao azy zao zany taorinan'iny valan-dresaka iny manoloana ny situation ankehitriny sy ny sisa ka mba mety hoe misy occasion anao zany nionana am'izay mifantaniko farany qu'est-ce que vous lui diriez oui déjà moa hoe miara-barotratra ny taona tsy maty foamana iny ary vita moa zay resaka courtoisie zay inona no resako aminy raha ohatra hoe resaka raharam-pirenena fantako moa izy tsy dia aleo ngamba tonga dia tsoriko hoe soloy daholo raha olona manodidina anao reo soloy tena soloy tsisy za zany tsy valapatra fantatra zany monsieur le président soloy ny entourage nao soloy zay ihany soloy reo entourage nao reo ary raha tsondrainao zao hoe ndao ara fa diso afa dia manaiky aviverina iara-iasa amiko indray dia manao any eny voalohany aloha madame Lalatina Rakondrazafy mba analako tsy antso ahy mihitsy izy dia teneniko anao zay aloha tsy antso ahy izy aleo tonga dia fambarako anao mialoha satria maninona ka tsy hainao kosa ny izy mba mety hoe maheno zao resantsika zao izy mba hoe tena marina ny prince Georges Kamamy aloha atsony izy mba hoe tena mialatsiny le 18 précédente fois fa ty tena mba izy ty ndray la 19e et la bonne dia andeha antso azy fa ozy a mba sangisangy fa ozy ah hoe voalohany aloha tsy antso ahy izy dia zay zany tena fe tsy antso anahy izy dia amin'le raha avec les simo andeha mba hitady zavatra valy satria sy ozinareo raha miantso anahy izy za olona républicain filoham-pirenena nge miantso anahy manantona ianao manantona iresaka aminy tsisy resaka hoe animosité iresaka aminy
iresaka amin'ny filohan'ny repoblika manatona dia miresaka tsy haiko moa nisy in'izay fa zay moa le teneniko aminao teo eny angamba tsy any amin'ny monde imaginaire ve zany raha iantso asy fa fahafantarako aloha tsy antso anazy d'accord eny ary satria any moa resadresaka andriamatoa Georges Kamam farana atsika ny adevitra omeko minitra farany ianao zany anaovana velomam-piaino atsika ihany koa eny voalohany indrindra aloha alohan'ny isorako ny mpieno zay anina isorako ny Free FM isorako daholo ny mpanao gazety tsy nanaraka teny satria sarotra amintsika eto hoe olo ohatranay zao hoe tsy mpitondra fanjakana ianao tsy manana ndraikitra ianao tsy ohatran'izay sady mbola miteny tsikera fanjakana ianao dia mbola antsoin'ny olona ihany hoe andao iresaka isorako ny Free FM zay isorako tsy resaka rapitso aho mety mbola ho tsikerahnareo lalàna demokratika zany hoe tsy mety io fa io fa isorako aloha ny Free FM zay zany isorako mivoaka malagasy misaotra anareo abiaby zay mihainao agny lavidavitra any je remercie aussi mes amis en France satria tany mo be dia be ny namanany dia tohizo masahi miteny ny anazy ao nge mety godo mety tsy hita ao anatin'ny océan mety tsisy mihaino akory nge ny anazy ao fa rehefa mba eto madamo Lalatina Rakotondrazafy mihaino ana be dia be zany reo couverture anareo mba nanotanitany koa moa ny tena ohatran'izay daholo nge izy le Free FM izy le couverture inona ny profilny madame Lalatina Rakotondrazafy dia ozy ny olo le raha vao miditra ao anaty studio zay ianao dia tonga dia tsemboka fa tsy tafavoaka tao mihitsy tsemboka kosa ianao zao tsemboka fa dia zay zany mirary son'ny malagasy rehetra tony ozy ny filohan'ny repoblika ny teny ny anazy nge zay hoe fahatonina fa aza mipetraka raha vao tsisy mouvement dia ahoana ny mort moa sarotra amin'ity malagasy tsy adikako amin'ilay anina fa hoe faty non raha vao tsy misy mouvement zany tonga dia hoe tsisy vy ka mitenena tsy miaina mitenena zay ny tenenako averiko faranao fa ohatrany mety lavalava fa fotoana moa any zay ny tenenako amin'ny jeune omaly nareo nge ny tompon'ny fahefany le iny vato nalatsaka anareo iny madame Lalatina Rakotondrazafy iny le fahefana c'est ça le pouvoir nareo no nanome fahefana an'ireo manam-pahefana ka interpellevinareo izy ny manam-pahefana anjaranareo no miinterpelle nareo no nanome fahefana zareo pindrana fahefana c'est un mandat madame Lalatina Rakotondrazafy tsy asy io mandat déterminé zay zany fa lasa ohatrany tamana zany fa dia sorako nareo matoa tamana nahazo tsirony zany ko ia mankasitraka anao Prince Georges Kamam ny vahiny tato anatin'ny fandarana nanao ny fiteneny tamin'ity marainty mandaraka indray ia misy message de sympathie na soutien maromaro kely voaray ato atolotra anao fa dia tsy ho atolotra anao fa nasena ny teneniko anao moa zany dia ampitaiko hoe misy olona mirary soa miteny hoe azakevy misy miteny hoe on l'a prévenu sisa atao anatin'isy fa apita aminao zay zany hoe misy manoana sy ny sisa zany